ho aminareony ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lay matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Anio alahady 5 ny volana Jona 2022 alahady ny Trinité iombonantsika amin'ny fanasan'ny Tompo. Alahady atsiarovana manokana ihany koa ireo iray mpianakaviana rehetra. Alahady ny fahasoavana ihany koa eto amintsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ibanjinantsika aloha hevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana. Andeha iombonantsika ny hira fanentanana azakazaka masina. Andeha hiantso sy hideran'ny Tompo isika ampiombona amin'ny feontsika amin'ny salamo sy ny hira efa voalahatra. Mpiombona amin'ny feontsika mpanao salamo isika manao hoe: mideraha Jehovah ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Oh
ivavaka isika dia rainay mandrakizay tokoa ny anaranao ry tompo Andriamanitra io lay Andriamanitra telo izay iray miseho aminay amin'ny fahafenonao sy ny fahatsaranao dia rainay ianao tompo noho ny amin'ny fitahinao rehetra sehonao eo amin'ny fiainanay mankasitraka anao izay no ny amin'ity andro manokana ity indray omenao anay indrindra azahoanay mahatsiaro manokana ny raim-pianakaviana rehetra isaoranay ianao tompony ny amin'izay efa niahinao ireny mpanomponao rehetra ireny saotranao izay no ny amin'ny fananana azy ireo eo anivon'ny tokantrano eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eo anivon'ny fiangonanao saotra indrindra tompony ny are-pahasoavana rehetra efa natobakao tamin'ny fiainan'ireny mpanomponao ireny saotranao ihany koa izahay fanoto aminao tamin'ny mahazaka fitiavanao tonga indray eto an-tranonao ankehitriny hiantso sy hiderany anaranao saotranao izahay ry tompo satria fantatray fa manatrika anay ianao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao raiso hoanitra kasitrahanao tompo izay rehetra tanterahanay amin'ity andro anio ity mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany dia meteza hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ary tario mandrakariva izahay azonay maneho ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ampifaliana no hiarabana ny raim-pianakaviana rehetra miombona ao anatin'izao fotoana izao ary ampifaliana ihany koa no hiarabana manokana ny ankizy sy ny tanora rehetra tononona aminareo rehetra ireo ny fahasoavan'ny tompo dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira efa voalahatra ao anatin'ny fandarana. Ivavaka isika Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora rehetra mijoro eto anatrehanao tario amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho zaza endry mendrika ny voninahitra ao Andriamanitra ary indrindra mba hahafaly ny raim-pianakaviana rehetra eo anivon'ny ankohonana dia ho feno ny fiadananao mandrakariva ao anatin'izany fahendrena izany misaotra indrindra tompo amen. Atolotra n'Andriamanitra raitsika ilay raitsika noho ny amin'i Jesosy Kristy tompony fahefana rehetra ny saotra ny dera ny voninahitra noho izao fetiny ray izao fa manokana ho anareo ray dada tafavory atao tranon'Andriamanitra amin'ity anio ity arahaba tratry ny fety miarahaba anareo ampitiavana be ny sampana sekoly lahady araky ny tenin'ny tompo manao hoe fiadanana ho anareo filazantsarany jaona faharoapolo andiny fahasivy amby folo hanehoanay ny fitiavanay ho fankasitrahana sy ho solom-panomezana dia indro hanolotra tononkalo mibadabada ireto zaza ireto ankafizinareo mba ampifantoka ny ankizy kely anefa dia irinay mba any aparany mihitsy no hanehoantsika ny fihetseham-po amin'ny alalan'ny tehaka ankafizy tompoko. Penartan arapa fumatu mufeunai pata-pata warapa nawaniu. Eno teta tachi malena teta fe
Zotopo isan'andro samaraina ianao no voaloha. Marobe ny andro lasa izazafatsitanay fa enako tataty miasa mba melomana anay. Tadenao tsy mitarainy ninona manjoa tena mendrika arapaina fa tatafeno herim-po. Fahaizanay tatao fahafantanay tsy matahotra izay fa asany ianao. Raha maditra izahay dadane dia anao miteny fitenenanao ka mahasoa tokoa ireny. Enga rehefa soavana avy aminao Tombe, ny tompo manam-pahefana no mbola hita ianao anie. Dadao mifaly tena fenao azoany engane ny topty nombanao sasany. Tompo aminao. Tompo aminao, aza matahotra fanombanao. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombana mivavaka sika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io, endreny abe ny fitiavanao, fa mbola omena fotoana ianona ny teninao sy ampafantaranao ny sitraponao izahay, ary anehoanao ihany koa fa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Ankehitriny dia ny fanahinao masina omba ny tsirairay, na izahay hamaky ny teny, na ny mpanomponao izay voatendrinao hanambara ny hafatrao sy ny sitrakao, ary izay mandray ny teny, mba ho tanolona ka ane ny fonay, ka hampisy fahariana vaovao amin'ny fiainanay ane ny teny rehetra voarainay. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Iaraka maky sy iain'ny sokatra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Genesis. Genesis toko voalohany, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Genesis toko voalohany, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva ary nisy maraina,
andro faharoa izany ary Andriamanitra nanao hoe aoka iangona ny rano eny ambany lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka iseho ny maina dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangina nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa samiaraka ny karazany avy ka manam-boa ao aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samiaraka ny karazany avy ary ny azo mamoa izay manam-boa ao aminy samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahatelo izany. Hotoizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 10, 5:12 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 1, 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fitopolona niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe Tompo, na dia ny demoni aza dia manaky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingo sy andresy ny hery rehetra nanana fahavalo ianareo ka tsisy ampanino anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaky anareo mifanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra rehetra tsy maintsy tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaona mpanompony. Izay nambarany tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy mihaino tenin'ny faminaniana amin'ity faminaniana ity ka mitarina izay voasoratra ao anatiny fa hatompotra ny andro Jaona namango ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay alohan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray. Ho azy anie voninahitra sy mifanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy efa avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy, na dia izay efa nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izao no Alfa sy Omega, hoy ny Tompoandriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia nitsito. Amen. Pulina
mbola manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana tafombona amin'ny tsy fidirana faharoa naty ny fampovavana 12 jona ity riavana. Ilay tompo ny fahefanane mbola hamangy atsika amin'ny fanahy masina ka hampanakery ny teny izay hotoriana sy ny afatra anafarana antsika. Manonona koa ny fiadanan'ny tompo amin'ny ray mpianakaviana rehetra tafombona amin'ny tsy fotoana ity. Ny Genesis toko fa 1:1 andininy voalohany hatramin'ny 17 no iarahantsika amin'ny tsy fotoana ity. Ndeha alaina sary no hoe nahatazan-davitra n'Andriamanitra ianao mba hidina na koa hitsidika n'izao tontolo izao, maizina ny korontana tsy sendrika sady foana, nanomboka ny asany amin'ny famoronana izy. Zay ny voalaza eto ry havana amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa, ny toe-javatra ny angany ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ho amin'ny famoronana n'izao tontolo izao. Hoy ny soratra masina amin'ny ran'ny tompo manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tamboniny lalana, ary ny fanahin'Andriamanitra namomba tamboniny rano. Izany ilay tantara manomboka ny Baiboly manambara indrindra ny faharinan'izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ity andininy ity dia efa ampy ho antoka lehibe ho antsika, indrindra ho an'ny ray mpianakaviana rehetra, fa manompo an'Andriamanitra ray, tompo ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izy, satria izany Andriamanitra izany no namorona ny lanitra sy ny tany. Izay miantoraka aminy dia tsy miantoraka amin'ny vato-makazo, tsy misy hery sy fahefana, fa miantoraka amin'ilay lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Hitantsika ato amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 17 ny lalan'ny famoronan'Andriamanitra. Niainga tamin'ny fanapahan-keviny manokana izy, ary tonga amin'ny fandaminana sy ny fikarakarana ireo zavatra noforoniny. Ray mpianakaviana hitodiana manokana amin'izao afatra izao, ary amin'ny famaranana vao isika fiangonana manontolo hiaino ny antso ny trinité masina. Ray mpianakaviana manahafa n'Andriamanitra ray. Andriamanitra ray no manomboka ka antsoina koa ny ray mpianakaviana mba hanomboka miaraka aminy. Tamin'ny voalohany izany dia tsy milaza hoe filaharan-javatra fotsiny na fanombohana ara-potoana, fa ambadika izany dia misy lay fanapahan-kevitr'Andriamanitra manokana, tsy nisy na iza nanosika na nanesika, fa izy irery ihany. Finiavany manokana teo ampiatrehana n'izao tontolo izao, tsy sendrika sady foana, aizina ny tamboniny lalina no nahatonga azy hiditra an-tsehatra ka amorona, hikarakara, ametrapetraka ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Azy ny fanombohana, ary antsoina koa ny ray mpianakaviana hiaraka aminy mba hanomboka. Ahoana moa izany? Andriamanitra raha namorona n'izao tontolo izao dia tsy nila fitaovana, tsy niankina tamin'ny manodidina azy izy, fa izy irery ihany. Tonga dia vonona hikarakara n'izao tontolo izao. Manana finiavana hanomboka, manana finiavana mba handray andraikitra.
ary izany no iantsonany ray mpianakaviana ry havana ray mpianakaviana manana ny fanapahan-keviny manokana hitarika anomboka hanamboatra ny tsy mety hanazava ny maizina manomboka ao amin'ny tokantrano eny amin'ny fiarahamonina any amin'ny sehatra izay amiatrano tompo azy ho lehilahy mpanomboka ho lehilahy mpitarika ho lehilahy manana finiavana fa tsy donina fotsiny amiteneny tsia izany ny lehilahy tena miaraka amin'Andriamanitra ry havana ao amin'ny fiarahamonina manomboka ny atokantrano any amin'ny fianakaviana any amin'ny toeram-piasana dia ahitana lehilahy mpiasa ben'Andriamanitra ahoan'izany mpiasa ben'Andriamanitra io le tsy miteny mihitsy mpiasa ben'Andriamanitra io le tsy mahita hevitra holazaina mihitsy mpiasa ben'Andriamanitra le anontaniana fa tsy manakavaly izy ve zany fa misy koa lehilahy ray mpianakaviana tena mentehitra n'ireny mpianakaviana teneny ireo zazy ireo tsy manakolazaina tsy manan-kery entina miteny misy ray mpianakaviana tena betsaka karazana voambolana loatra indray dia ianao ny sahirana avy aiza daholo any zany voambolana teneny rangaty izany dia sahirana ianao sasa moa makadilo sofany ireny voambolana ireny misy koa ray mpianakaviana sady mitrerona no manampidaroka izany no karazana ray mpianakaviana hita eny amin'ny fiarahamonina manomboka any amin'ny isa-tokantrano ry havana eto voakasiky ny ray amin'ireny isika saingy izao antsoina anomboka miaraka amin'Andriamanitra amin'ity ano ity mba ho ray mpianakaviana manana finiavana handrindra sy andamina hanorina fiainana vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny hitantsika miverimberina raha tsy hijery afa-tsy ny perikopa voalahatra fotsiny hatreny amin'ny 7:17 ny filazana hoe Andriamanitra nanao hoe mba hanampiniavana hiteny ray mpianakaviana ny atokantrano raha misy tsy mety mba hanampiniavana andray andraikitra ny ray mpianakaviana raha mahita ny endro kely ataon'ny zanaka mba hanampiniavana handray ny tenin'Andriamanitra ny fianakaviana ka hametraka izany hitondra fiainana vaovao any amin'ny isa-tokantrano izany no nataon'Andriamanitra raha nahary izao tontolo izao izy tsy nitazapotsiny ny maizina ny korotana sy ny foana fa ny teny ka nampisy izao tontolo izao ray mpianakaviana malala antsonanao anomboka miaraka amin'Andriamanitra raisy ny tenin'Andriamanitra hitondra fiainam-baovao anao hitondra fiainam-baovao ho an'ny ankonanao hitondra fiainana vaovao ho an'ny fiarahamonina ny faharoa Andriamanitra ray ilay tompo ny fahefana dia tsy hoe niditra an-tsehatra ka nanorina fotsiny nanala ny aizina nanolo ny mazava fa notohizany isan'andro isan'andro ny asany tamin'ny fikarakarana nitondra fahatsarana teo amin'izao tontolo izao notohizany isan'andro isan'andro ny asany tamin'ny fikarakarana tao anatin'ny teniny ihany nitondra fahatsarana teto amin'izao tontolo izao ery amin'ny 9:12 misy teny manao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany tsy vitany hoe namoron'Andriamanitra dia io ny tany ry ny lanitra vahany eto ny rano fa nisy ny zavatra ny tany nampaniry ny ahitra ho ny soratra masina ny rano koa dia nandefasany zava-metsiketsika sy miaina ary napetrapetrany amin'izay tokony toerany zavatra rehetra noforonony izany lay Andriamanitra tompo ny fahefana mahay mametrapetraka ny zavatra rehetra amin'ny tokony toerany tsy misy mifamadika na iray azy izany lay Andriamanitra tompo ny fahefana Andriamanitra ray mahay mandamina sy mandrindra mitondra fahatsarana eo amin'izay toerana nidirany dia ho tahaka izany koa
izany no iantsona ny ray mpianakaviana rehetra betsaka ny zavatra mety noarinao ao amin'ny tokantrano nisy volana ampidirinao nivadika ho entany reny nivadika ho zavatra reny nivadika ho fandrarany reny dia mampiditra volan-trano fa izao mpandamina koa ianao mpandrindra koa ianao tahaka an'Andriamanitra nametrapetraka ny zavatra rehetra noforonony tamin'ny toerana tokony hitoerany ary indrao ny fiainam-pianakaviana alamino ny fiainam-pianakaviana mba ho tsara jerena mba ho tsara fiafara ny fiainatokantranonareo izany no tsinjo eto amin'ity perikopa ity ry havana rehefa niditra antsehitra tamin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra dia nitondra fahatsarana fivoarana isan'andro isan'andro ary fahatsarana mandrakariva izany fidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izany ianao koa ray mpianakaviana ary raiso ny tenin'Andriamanitra tsy hoe mba hanavaozana fotsiny ny tontolo fa tena hanamboarana ary andaminana ahitana endrika tsara ny tokantranonao ahitana endrika tsara ny fiainan'ny ankonanao dia hoderaina izany tokantrano mandray ny fahefan'Andriamanitra amin'ny teny izany mivoatra isan'andro isan'andro mitombo isan'andro mandrakariva amin'ny fahatsarana tsy ho tokantrano midina fa ho tokantrano misandratra maneho ny voninahitr'Andriamanitra tsy ho tokantrano izay miletsy fa ho tokantrano mitombo sy mivoatra maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra fa ity alahady ity dia alahady ny trinité araka ny fanolorana hatrany am-piantohana trinité dia Andriamanitra miseho amin'ny fahafenona ray zanaka ary fanahy masina antso fandraisan'andraikitra ho antsika kristianina ry havana voalohany miseho to an'Andriamanitra ray feno fitiavana izay tsy namela ny zavatra tsy mety na ny korotana sy foana hijanona amin'izao miseho to an'Andriamanitra feno fitiavana manomboka zavatra vaovao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manaiky iasan'ny tenin'Andriamanitra ka hitondra zavatra vaovao eo amin'ny fiarahamonina misy ianao dia tsy ilay mahazatra fanao ny fiangonana tsy ilay mahazatra fanao any ampiasana tsy ilay olona mipasoka nefa malama fotsiny ianao raha tena miaraka amin'Andriamanitra ray fa olona hovainy ny tenin'Andriamanitra olom-baovao ao amin'Andriamanitra ary mitondra fiavaozana eo amin'izay hijoroanao ny faharoa miseho to an'Andriamanitra zanaka ilay persona faharoa ao amin'ny trinité feno fitiavana amonjy feno fitiavana hitondra firindrana sy fiadanana izay moa ny tenin'ny tompo fiadanako nomeko anareo izany lay zanaka miseho izany lay zanak'Andriamanitra mitondra firindrana fiadanana amin'ny sehatra rehetra metrahan'ny tompo anao mba tsy ho mpanakorotana ianao fa ho mpandrindra sy mpandamina ny zava-misy rehetra ny fahatelo miseho feno ny fanahy masina mba ahatonganao ho mpanohana sy mpampahery eo amin'ny toerana misy ianao koa mpitondra fahazavana raha teo arak'izay anendren'ny tompo ny fiangonana manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao ry havana malala aza matahotra amin'izay tsy fahatanterahantsika mandrosoa miaraka amin'ilay Andriamanitra tompo ny fahefana nanorona izao tontolo izao ekeo ny fahefan'ny teniny mba hahatonga olom-baovao mitondra zava-baovao ary miaina amin'ny fiainana vaovao engany ry havan'izany teny izany ioripaka ao anatintsika ary atsapantsika ny fahalebiaza ny fahefan'Andriamanitra amin'ny teniny mahay manamboatra sy manavao mandrindra sy mandamina amen hivavaka isika isaorana ianao Andriamanitra rainay eo satria manokana fotoana ianao hijerena ny toe-java-misy eto amin'ity izao tontolo izao ametrahana ao anay ity ary dia manoloana ny zavatra atrehinao dia mandray fanapahan-kevitra ianao ary mandray an-tanana izany mankasitraka anao izahay satria miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao misotranao izay noho ny amin'izay
entinao anefena ndray mpianakaviana rehetra ny teninao izay anitsianao sy ananaranao, indrindra hitaomanao ndray mpianakaviana ho amin'ny fahatsarana, anahaka anao ilay Andriamanitra, hanomboka fiainana vaovao indray miaraka aminao, ka hiavao hatrany ao aminao Jesosy Kristy. Tompo, isaoranay ianao, fa mitaona ihany koa ianao mba ho mpandamina ny zavatra rehetra, ho mpikarakara, indrindra aneo izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay manontolo. Misaotranao izahay ry Tompo, fa tena mikarakara sy mandrindra ary mandamina ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy ianao. Tao aminao amin'izany ihany koa izahay. Misaotranao izahay satria tao aminao mba hiseho tohanao Andriamanitra, hanova fiainana vaovao indray, hanana fiainana miavao hatrany ao aminao Andriamanitra rainay. Misaotranao izahay satria tao aminao izahay, hanahaka anao ilay Andriamanitra zanaka feno fitiavana, hitondra firindrana sy fiadanana eo amin'ny manodidina anay. Tao aminao izahay, anay kotariny fanahy masina, mba ho mpitondra fahazavana eo amin'ny manodidina anay. Saoranay ianao Tompo, fa sitrakao ny ahatsara anay, mba hanananay toe-panahy toe-po mendrika ny mahampanomponao anay. Ifonanay Tompo ny tsy fahatanterahanay, ifonanay fa indraindray izahay, dia tsy mba manaiky andraikandraikitra eo amin'ny fiainanay. Indraindray izahay matahotra, tsy samijoro akory, hitondra fandaminana sy hitondra firindrana. Indraindray izahay tsy samijoro maneho ny fahatsaranao, indrindra mijoro fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. Avela heloko izahay ry Tompo Andriamanitra io, amin'izao fa tsy tsaronay, fa tena tsy tanteraka teo anatrehanao izahay. Matoky izahay fa hiaino ny vavakay ianao, ka hamela ny helokay noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay efa maty solo ny helokay, sy hanadio anay amin'ilay rano izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Misaotra indrindra ry Tompo Andriamanitra io. Amen. Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, koa anao izay mbebaka marina tokoa, aiso amin'ny fonina sy ny fanantenana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo, fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary raha ny Jesosy zanany no hanadiovany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fa voavela ny helokao. Aleluia, miderany Tompo. Amen.
mandeha isika hijoro vavolombelon'ny tompo hiaiky ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana larana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ho manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Andriamanitra tsika riavana afaka mandihy ity alahady ity izay misy fotoana efatra sosina araky ny fanolorana tany am-piandohana ny aladin'ny Trinité imbonantsika ny fiangonana maneran-tany ny atsiarovana ny iray mpianakaviana ho an'ireo firenena maro maneran-tany ny alahady ny fahasoavana ary dia izany indrindra no ijoroana eto ankehitriny anaty ny asa vavolombelona itaomanantsika ijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana be no raisitsika avy aminy. Indro ny soratra masina izay vakiana amin'ny anaran'ny Tompo Korintianina voalohany toko 10 ny andininy 10. Voasoratra hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra
nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko. Miverina intelo ao anatin'izany andiny tokan'izany ny teny hoe fahasoavana. Hitantsika matetika any amin'ny fiaran'ny eny amin'ny fiarahamonina zany ao arinao. Mety hitantsika eny any atokantranony havantsika koa. Ary mazana dia eo amin'ny etapany voalohany ihany dia mijanona fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho. Tsy hoe fahasoavan'Andriamanitra ka nahazo fiara na fahasoavan'Andriamanitra ka naorina trano izy zany, fa ny tena fototra dia ilay fahasoavan'Andriamanitra niantsonanao ho mpanompony. Ilay fahasoavan'Andriamanitra namanginy kristianao mba hanaradia azy. Izay ny tena fahasoavana riavany, zava-panahy zany. Eo ny zavatra ara-nofo, ara-batana, eo izay mety hoe fitoriana sy filaminan-tsaina, eo izay mety hoe atsapanao fifaliana tsy tapaka amin'ny fiainanao. Fa mihoatra noho izany dia raiso ho fahasoavana indray amin'ny tiany antson'Andriamanitra anao ho kristianina. Izany hoe fananentanana antsika tao anatin'ny fanentana momba izao aladin'ny fahasoavana izao. Androso isika manoloana ny altary anamarika ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra no ny fiantsony araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho. Amin'izay vitanao teo amin'ny fanompoana isaory an'Andriamanitra fa fahasoavana izany. Ho an'izay fijoroana vavolombelona vitanao teny amin'ny fiarahamonina isaory an'Andriamanitra fa nampiavaka anao ireny. Ndeha ary ny hira fanampy ny fa 7 mitohy amin'ny 7:30 no iarahantsika mandritra ny fanentanana anatanteraka ny rakim-pahasoavana ety amin'ny altary. Endre ny fifalianay Andriamanitro nahatsiaro tokoa ny fahasoavana izay niantsoana ho anay ho isan'ny olom-bovonjy. Misaotra fa nampanarahanao izany ireo fahasoavana tsy hita ny vavanay ho tononona mahakasika ny fiainanay ara-nofo, ara-piarahamonina, ara-tsaina sy ara-toepo koa. Mankasitraka anao izahay ary ankasitao ny fihetsikay manoloana ny altara, raisy ny tonom-bavaka ny tonononay tsiraray avy ho fanehoana fankasitrananao loharano ny fahasoavana. Eny Tompo, amin'nomboka amin'ity anio ity indray dia vaozy isan'andro isan'andro ao anatinay ny fahasoavana ivelomanay ampifaliana. Mangataka aminao izahay ho an'ireo efa teto tamin'ny maraina, ho an'ireo tsy tonga koa nefa tsy dian'ny fanainao masina ankehitriny, ka mahatsiaro ny lehibe ny fahasoavanao dia ataovy mitombo ao anatin'izy ireny ny fankasitrahananao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay lohan'ny fiangonana sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Hivavaka isika. Tompo isaorana ianao fa afaka manantona anao izahay ankehitriny, afaka mitondra ny etaentanay eto anatrehanao. Isaorana ianao satria fantatray fa miaino sy mamaly ny vavaka rehetra sandratray eo anatrehanao. Mangataka izahay ry Tompo Andriamanitra eo ho an'ny ray aman-dreny izay nomena ho anay eto amin'ity fitandremana ity. Isaorana ianao ny fanananay azy ireo, izy sy ny ankohonany hiasy karakaranay amin'ny fiainam-panahinay. Terainay ianao ny amin'izay efa nombanao sy ny tehirizanao azy ireo. Ny angatahanay aminao Tompo, ny androtsahanao ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra, hanomezanao azy ireo ny hery sy ny fahasalamana, ny herim-panahy ny miatrika ny zara fanompoana omenao ho tanterahan'izy ireo. Mangataka manokana izahay ho an'ny ray ombonanay. Petraka eo am-pelantananao izy Tompo, tafio ny hery mandrakariva, azony mahatanteraka ny anjara andraikitra petraka ao ho tanterahany eto anivon'ny fiangonana. Mangataka izahay ho an'ny dekona sy ny loholona, ny braom-piangonana, braon'ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana rehetra eto anivon'ity fiangonana misy anay ity. Tafio ny herim-panahy avy aminao Tompo, azon'izy ireo mahatanteraka
nizara fanompona efa niantsonao sy nifidiananao azy ireo. Mangataka aminao izahay nitarihanao azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina azony maneho ny voninahitrao. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny asa rehetra sainao tanterahanay eto anivon'ity fiangonana ity. Saoranay anao izay rehetra efa vitanay. Fa tafimandrakariva ny hery avy aminao izahay. Azonay mahatanteraka hatrany ny asanao ho fijoroana ho vavolombelonao. Vonina mandrakariva ho fitaovana eo am-pelantananao izahay. Ahatanteraka ireny asanao rehetra ireny. Metezenao hiara iasa aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Angatanay indrindra koa Tompo ny ombanao anay mandrakariva fa amin'ny androm-piainanay rehetra dia mbola nompo anao izahay. Mangataka aminao izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Saoranay ianao satria ianao no efa nampijoro izany fiangonana izany. Mangataka manokana izahay Tompo ho an'ny tompon'andraikitra rehetra izay efa nantsoinao sy nofidiana ho anan'andraikitra ao anatin'izany fiangonanao izany. Ianao no hitarika azy ireny mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, an'olon-tsaina hatrany, azony mahatanteraka ny sitraponao. Mangataka manokana izay ho an'ny fiomanana rehetra tanterahana, iomanana ho amin'ny fiatrehana ny synodà lehibe amin'ity taona 2022 ity. Fanahy masina meteza hiasa ianao, andrava ny efi-dratsy ny satana rehetra, ianao no hiasa ao anatin'ireo mpizaika rehetra omaninao ho amin'izany. Mba ho ny sitraponao Andriamanitra irery ihany no tanteraka ao anatin'izany synodà lehibe izany. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisinao anatin'izany, mba ho tarihinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka mba ho araka ny sitraponao ny fanapahan-kevitra rehetra. Mangataka aminao izahay ho an'ny firenenay. Mifony izahay ry Tompo, satria fantatray fa tena ao anatin'ny faharatsiana tanteraka ny nosinay. Avela heloka amindrao fo. Fona aminao izahay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra napetraka eto amin'ity firenena ity, izay rehetra manana anjara ao anatin'ny fitantanana ny firenenay. Ifonanay Tompo, fa ny angatahanay nitarihanao azy ireny mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, anomezanao azy ireny saina endry avy aminao Andriamanitra, mba azono mitondra ny firenenay, indrindra azono mampandroso ity firenenay ity. Ny vahoaka malagasy rehetra Tompo entinay eo anatrehanao. Ianao no hijery ka ampahery ary hikasika ny fony izay rehetra mbola tsy nanolo-tena ho anao, mba azon'izy ireny mifikitra tanteraka aminao Andriamanitra, dia anjaka feno amin'ity nosinay ity tokoa ane. Ianao ilay Tompo Andriamanitray, dia ho i Madagasikara anao Kristy, ary anao Kristy kosa ho an'ny Madagasikara. Misaotra ry Tompo ny amin'ny valim-bavaka rehetra efa omaninao anay. Mangataka manokana izay ho anay rehetrarehetra izay miombona ao anatin'izao fanompona izao. Ianao no omba sy tahiranay mandrakariva. Ianao no androtsaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao amin'ny fiainanay rehetra, na ho an'ny ray aman-dreny, ny ankizy, ny tanora rehetra eo anivon'ny fiangonana, dia mba ho ampika izany fitahinao izany. Mangataka izay ho an'ireo namanay tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompona izao. Ianao no angatahanay, hamangy azy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia ampahery ny tsirairay avy ianao, mba azono mitoko tanteraka aminao ilay Andriamanitray. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, ary ampiombonay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana iny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zay joroana eto dia hitarika antsika amin'ny fampitondrana fandraisan-tanana mpanambady, ary iarahana amin'ny voamelany ankohona sy ny fanabeazana fampitondrana amin'ny iray mpianakaviana rehetra. Fifaliana ao antsika ny mandray ireo tokantrano rotonta vita fanamasinana omaly. Andriamatora Kotoarison Tahinjanary Ambinitso sy Sarobidy Mivady teto amin'ny Efjekema Isotry Fitiavana. Ngataka anareo androso anatanterana izany fampitondrana izany.
Andriamatora jaonary velo rivo mandaniaina sy andriatsiresy mitsinjo lovaniaina tao amin'ny efjeke mandravoangy fivavahana. Dia faly mifankahita aminareo eto amin'ity trano fiangonana itya ary faly indrindra miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesoa na tanteraka somatsara ny fikasana tao anatinareo fanorena tokantrano araka an'Andriamanitra nandraisana ny tsodrano sy ny fanamasinana avy amin'ny tompo tamin'izany fotoana izany. Dia miarahaba ary havana ary mbola manantitra ny firaritso mba ho tokantrano hanjakan'i Kristy ny tokantranonareo dia ho tafatoetrao ny fiadanana. Dia manolotra ny Baiboly mirakitra ny fahatsiarovana avy amin'ny fiangonana. Misy koa ny soratra masina teny fanevanareo avy raha jaonary velo rivo mandaniaina sy lovaniaina efa nanome anjara soa i Andriamanitra. Genesisy 3:20 tapany voalohany. Rakoto arson tahinjanary ambinitso sy sarobidy raha misy maharesy ny rery aza ny roa tsy ho leony tsy akory ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapaina. Pitoriteny 4:2. Dia manolotra izany sady mampatsiafa amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fotoana rehetra dia manakambara ny amin'ny tokantranonareo Andriamanitra. Samy avy any ampitan-dranomasina avokoa izy tokantrano anankiroa ireo. Iverina tsy ho ela indray dia rarisoa. Mampandrosony avy eo amin'ny voamerany ankonina sy fanabeazana hitarika antsika amin'ny fampitondrana ny amin'ny ray mpianakaviana. Ry havana, tonga amin'ny fotoana fampitondrana isika dia ny fanamariana ny fetin-dray. Arak'izany dia hiroso avy hatrany amin'ny fiarabana ny ray mpianakaviana rehetra izay tonga ato antran'Andriamanitra isika. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah mba mindrariny sy ny faherezana. Mika 3:9. Izany teny soratra masina izany ry havana no entina hiarabana sy rariana soa antsika ray rehetra. Dia ho ray feno hery, eny, hitsinjo sy hijery, tsy hitandro asa sarana fa hijoro fianarana. Koa araba finaritra ary no atolotra ho antsika ray rehetra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ny ray mantsy no andriankinana sy fototry ny ankohonana sy ny fianakaviana. Koa maniry mba ho feno hery tokoa isika eo ampiatrehana ireo adidy goavana iantsoroantsika. Indraminay ny tenin'ny soratra masina ho vatsy manao hoe ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Romanina 5:9. Dia ho toa amin'ny ray rehetra anie izany ka hijoro vavolombelon'ny tompo eo amin'ny toetra sy ny fiatsika rehetra na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fiarahamonina, eny eo anivon'ny firenena. Ho fanamaraina izany ary dia isy ny fanomezana ho antsika ray tsy ankanavaka. Toy izao manaraka izao ny fandaminana. Ny ray rehetra izay mbola any an-tokotany dia iangaviana hiditra ato am-piangonana. Manarak'izay dia mitsangana isika eny an-toerana. Dia isy ny diakona hanolotra fanomezana eny amintsika izay mitsangana. Koa rehefa mahazo fanomezana ny ray dia mipetraka avy hatrany. Eo mpanatanterana izany rehetra izany dia misy ny feokira malefaka ho taritiny ao amin'ny zava-maneno.
kosa satria efa saminazo avokoa isika ray rehetra dia mangataka andray mandrem-pitandrina hitondra ny afatra finosina zany fanomezana zany ary hoarahana vavaka. Misaotra paster. manantitra ny fiarabanantsika ray-mpianakaviana ary manasantsika ry havana hitsangana dia ametraka ny satroka raha sitratsika izany. Manana fa mangatsika ny andro fa ninonay voamera ny ankona sy fanabeazana fa noraisinareo tamin'ny hafanampoa ity fanomezany ity. Voasoratra ao amin'ny satroka ny manao hoe fijeke maisotro fitiavana fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova. Ny soratra masina dia ao amin'ny Mika 3:5. Efa natolotra ny renim-pianakaviana zany fa mbola tononona amintsika ray-mpianakaviana koa amin'ity fahatsiarovana manokana anareo ity. Ny firariana dia ho feon'ny ray-mpianakaviana rehetra izao feony mika mpaminany izao. Ho mpaminany ao atokantrano ianareo, tsy ho malemilemy na marefo fa tena mahery noho ny fanahin'Andriamanitra. Ho mpaminany eny amin'ny fiarahamonina ianareo, manana fahasahiana hiteny, ray-mpianakaviana tena vavolombelony ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Ho mpaminany amin'ny sehatra rehetra hiasanareo ianareo, naiza na inona ataonareo andavanandro, ka tena ho feon'Andriamanitra mitondra hery ho an'ny manodidina. Hoy ny soratra masina fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Tompo endre ny fifalianay satria mbola notsarovanao ny ray-mpianakaviana. Natokana itony andro itony mba hitodiana aminao Andriamanitra ray ka hivavahana ho azy ireo, hiarabana sy hirariana sokoa. Nivavaka asandratray Tompo dia mba ho toanao Andriamanitra ray, mpitondra zava-baovao sy mpikarakara ireto ray-mpianakaviana ireto. Ho toanao Andriamanitra ray izay manana hery enti miatrika ny andavanandro hitondra fahatsarana ireto ray-mpianakaviana ireto. Ho toanao Andriamanitra mahay mijery ny zava-misy amin'ny masom-pitiavana ireto ray-mpianakaviana ireto. Ary tononay ny mba nomezanao azy ireo herim-panahy vaovao, ananany ritsim-po vaovao amin'ny fanompona ka hitoerany mahatoky ao aminao. Tononay ny vavaka ho azy ireo mba hananany fahasalamana mandrakariva, hijorony amin'ny andraikitra izay nomena ho azy izay tsy mora fa tena sarotra. Tononay koa ny vavaka ho azy ireo mba hanambinanao azy amin'izay ataony, ao amin'ny fitaizana sy fanabeazan'ny taranaka nomenao zanaka nazafy, ao koa ny andraikitra sy ny asa mandraharaha andavanandro eny amin'ny fiarahamonina eny. Ianao Tompo ane tsy hanalavitra fa hanakaiky ary tantana fa tsy hamela azy irery, dia tsarovo ny ankonan'izy ireo amin'ny fahasoavanao Tompo, tahaka izay efa natsiarovanao azy ireo mandrakariva. Ho marina amin'ny reto ray-mpianakaviana ireto ny teninao fa mpanompo efa novidinao izy ka tsy hoarianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mazoto toerana ianareo ry havana. Raha ohatra mangatsika dia azo anaovana ny satroka fa. Izaho dia mitodika amin'ireo ray izay iombonantsika eto amin'ny fiangonana isika amin'ny alalan'ny voamera ihany. Amin'izao tapany faharoa izao dia tsaroana ianareo trafo nasondrotro ny nofo ray ikambanana eto amin'ity fiangonana ity izay ho tonona mpanajana ny anarana. Andriamatoa Razafindrakoto Erika, Andriamatoa Ramaolo Miaso Solofo Mpitandrina, Andriamatoa Ratolo Janahary Honoré Auguste Mpitandrina,
Andriamatoa Ratovo Maminirina José Lala mpitandrina ary Andriamatoa Ranaivo Le Gros Lala. Mangataka ny biro-piangonana ny filohan'ny sampana ny sampanasa ny fikambanana hijoro ety anoloana hisolo tenan'ny fiangonana hiaraba azy ireo. Miangavy atsika fiangonana ihany koa hitsangana ho fanehoana izany fankasitrahana izany. Mahatsiaro anareo manokana izay amin'izao fotoan'izao satria ianareo no maso mibanjana mahatsinjo ny lavitra mitady-dalana anay ho amin'ny fahitsiana araka ny filazantsara. Ho aminareo mandrakarivany ny voalaza ny soratra masina izay efa nisantarana ny asa-panompona tamin'ity anio ity manao hoe fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba mindrariny sy ny faherezana. Mika 3:9 dia isy ny fitondranam-bavaka ary aorian'izay dia misy ny fanomezana fahatsiarovana atolotra ho anareo 5 rahalahy mianaka. Hoy ny soratra masina izay tononona aminareo amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Ivavaka isika. Tompo oi, indreo ny ray aman-dreninay izay nantsonao tamin'ny anarany avy, nanomboka tany amin'ny batisa teo amin'ny fandraisana ho mpandray fanasany Tompo, teo amin'ny fiantsona manokana araka ny fanompoana izay natolotra ho azy, mpitandrina na vadina mpitandrina. Misaotra noho ny hanomezanao anay fotoana manokana toy izao, mbola hitodiana aminao indray ka anonana vavaka ho azy ireo. Mankasitraka noho ny fisiny eto amin'ity fitandremana ity. Misaotra noho izay efa nilofosany tamin'ny fitoriana ny filazantsaranao araka ny fanomezam-pahasoavana natolotra ho azy ireo tsiraray avy, na teto amin'ny fiangonana na teo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Eny misaotra anao sahady izay satria fantatray fa ian'ny vavaka ianao ary amaly ny rinay dia mbola hitehirizanao azy ireo ambany tanam-pahasoavanao, hiazonanao ny fiantsonao azy ireo tsiraray avy ka mbola anavaozanao izany amin'ny fotoam-pahavelomany isan'andro mandrakariva. Ny antenainay dia ny hanomezanao azy fahafenon-kely avy amin'ny fanahy masina ka ajorono mpaminany amin'ny fotoana rehetra. Ny rinay koa Tompo ary tena angatanay dia ny fahavitriana sy ny fahasalamana hoenty manatanteraka ny andraikiny eo anivon'ny ankonana sy ny fiarahamonina ametrahanao azy. Mangataka aminao izahay ny amin'izay fikasana tsara ao anatin'ny tsirairay, mba ambino amin'izany koa izy Tompo ary ataovy tanteraka araka ny sitraponao ny fikasana, ho voninahitra sy hafany mijoro ho vavolombelonao mandrakariva. Dia tsarovy ny andefimandriny izy ireo avy amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Ianao Tompo ampahery azy ireny mba toena mpanampy hitandrify ho vady manohana amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen.
fa hoy ny soratra masina loharanonaina ny vavany marina oabolana fahafolo ny andiny faraika ambe folo tapany a mazotena tompoko safady riavana malala ao amin'ny tompo amin'ny anarany nay mpitandrina sy ny vadina mpitandrina tonga eto dia misaotra indrindra izahay amin'ny teny mamy sy ny fiararitso feny fitiavana nentina ny ara-bananay tena mankaheranay tokoa izany ary mampatsiahy fa tsy irery izahay amin'ny fanompona fa miaraka amin'ny fiangonana sy aminareo isaorana koa Andriamanitra izay niantso sy mbola mitazona amin'ny fanompona ary isaorana koa ianareo satria tena nataonareo zava-dehibe ny andro anio misaotra amin'ny vavaka izay nataonareo dia manome hery sy fanantenana ao anay anoy amin'ny asa masina misaotra amin'ny fanomezana Andriamanitra tompon'ilay arenany nolo ny kitapom-batsy ny alan'izany fa hoy ny soratra masina fa Andriamanitra tsy mba manadino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo Hebreo 9:10 koa amin'ny fofeny fankasitrahana dia miteny izahay hoe misaotra ary Andriamanitra ne hitay sy anome valim-pitia anareo tsirairay avy ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amen. Dia mikatonyetara ny fampitondrana riavana ho tratry ny fahatsiarovana indray amin'ny taona manaraka indray isika rehetra. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.